Andriamanitra fitiavana. Teka mafatombotsika arak'izay fezaka ny faran'izay hoe mandeha atoky azy plus tsika mahafantatra an'ilay Andriamanitra plus tsika manana intimité aminy a dia izy mametraka le manala le tahotra ao anaty mamakivaky ty fiainan'ity mino zany ve ianao dia mino fa sako ianao iradio tompo tiako foana na izy hitondra ny tompo antsika dia tiantsika foana satria mahasoa araka fitariana teo hoe tsisy kisendrasendra ny zavatra rehetra fa manamboatra izy mitaiza mba moaza antsika man'ny fiangonana tompo tiako foana
zay mahazo dia ozy izy Paul zay hoe mahazo to manolotra ny tenanareo mifanatitra zany ny antsonantsika isan'andro voaka ny trano ianao vao maraina dia efa manolotra ny tena ho an'ny tontolo antsika mampiasaina izy no mitondra izy malala izay ilavany tsika mpiara-miasa dia andao hivavaka raha mety tsy tafatsoro tamin'izany tsika tamin'izany antom-pisiny zany mbola velona ho antsika indraindray dia mivavaha amin'izao fotoana izao manavaondray zany fandora tena amin'ny tompo zany hoe ampiasain'Andriamanitra dia samy mivavaka arak'izay tarihan'ny tompo anao anasanantsika ihany koa izay natokantrano manaraka dia mitarika fotsiny izay aty fandaontsika samy ivernao tompo raha toka tafalatsaka raha mety nivoaka indray mety varinana aty amin'izao tontolo izao dia ataontsika ivernao tompo andolotra ny tena indray samy mamoaka izay ampony araka izay hitarian'ny tompo ianao no malala izay miainao niaraka tamin'ny tompo ianao no malala izay mitondranty ianao no malala izay mety sy ny tsy mety mety iza hoaitsy ny tenin'Andriamanitra ankehitriny mety iza ho ratsana ny tenin'Andriamanitra ankehitriny tianao loatra Andriamanitra tianao loatra izy tena tombonao antsika izany hoe voafilan'Andriamanitra ao ampiasaina izany tendao sasianao samy hiverina arak'izay tena tompo antsika en'Andriamanitra arak'izany fitarian'izany dia mitro hiverina indray izahay raha toka mety variana tamin'ny momba ny tenanay dia misaotranao manitsy misaotranao mbola mihazo anay indray satria izay dia natao ampiasaina ianao no miasa atao anatinay ianao no mampahazavanay fa tsy izahay miezaka ho tsara fitondratena fa ilay vokatry ho fanahy miasa ao anatinay mitarika anay indray veriny izay ankehitriny tompo raha toka mety nanao ankilabaony fanompona mety nangatsitsika mbola tsapanay ny fahasoavanao miantso anay ankehitriny andeha amin'ny fahasahina ozy izy ny teninao manatona anao fahasahina tokoa indro izay tompo vonina indray ho ampiasaina vonina indray andray ny sitraponao andray izay fahamarinana mila androsoana mahony Jesosy misaotra fa tena hoe disponible ho anay foana ny fahasoavanao ny famindramponao ary mifona raha mety nanara loatra izany zay hoe anaty fahafana dia nandehandeha foana amin'izao tsy mieritrertranao akory dia misaotranao mamerina indray ankehitriny indro izay tsirairay avy ianao malala ny vavaka nasandratra ny tsirairay fantatra efa miaina ianao ary mamaly ny etaentanay fantatrao ny eo amponay tsirairay avy ny etaentanay iverina sy tompo sy hoe mba handeha amin'izany antom-pisina mba ho kristianina mahavokatra fa tsy mandehandeha fatany aty amin'izao tontolo izao ety fantatra efa mpamaly vavaka ianao tompo dia mino izay tena mino amin'ny fony amanontolo fa mandray anay ianao amin'izao fotoana izao ny fahasoavanao ataontsika ravasina vavaka hira zany hoe fahasoavanao Jesosy ato izao
je te donne mon cœur. Tsara ho fa raha rabafy amin'ny tompontsika. Aza ny mombantsika rehetra, izy ny mampiasa, izy ny mamatsy, izy ny manao ny zavatra rehetra. Dia mety izao fitaovana atoloratra ny tenanao ny mombanao rehetra.
Dia ny alasanabavy dia anao iraray farany isika mialohan'ny hafatra araka izany hoe verina tamin'ny tompo indray isika mba ho ampiasainy andray ny sitrapony dia samy indraindray tsika ao anatin'ny hafatra dia anao iraray tsika dia androso pasteur amin'izany hafatra izany avy mamemeta miteraka aoka tsisy anenongelona aoka ny sainy etsy andeha lavitra
fa tena mifantoka anaty atao hoe fezateny ray monja zany zany vao ray mity tenao no amelo anay ary ny voninahitra dia hoanao hatramin'ny talo indrindra ka mandrak'izay misaotra indrindra tompo amen. Tompo amintsika rehetra antsika hitsangana aloha anao hira fiderana anankiray meno anemontsika ny afatra dia ndao ataontsika ilay hira hoe anarana fakely sady miavaka ny anaranay tompoko amena atovy amin'ny fonao rehetra zany aza mijery ny eo akaikinao ka fisy akavanana fa tena dero amin'ny fonao tompo azandrato ny tanana dia ataovy zay eninao sy tsapanao fa hitaritany tompo anao ty andro mety amena mbola tiaka ho amin'ny tompo sika manatiny zany hira fiderana zany. Yeah.
rehefa afaka mitera azy. Anarana lehibe tokoa zany anarana Jesosy Kristy zany. Ny fanambaran'ny tenina hoe zany anarana zany no ho ando alealoalika rehetra na ny an-danitra nany ty an-tany na ny ambanin'ny tany. Ary hoeken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Androany tompo mbola hitory an'izany anarana zany any zay, satria anarana misy fahefana zany, anarana mahery zany, anarana manangana maty zany, anarana manasitrana ny aretina rehetrarehetra zany. Ary efa maheno an'izany fotsiny vao manonona an'izany ampinoana fotsiny izahay, miasan'ny devoly dia mandositra. Ary ampinoana ny aminonanay fa zany anaran'i Jesosy zany no manjaka. Eto anivony zao toerana izao sainy amin'ny toerana rehetra zay andrasana an'izao afatra izao. Ary asany amponay na ny fanamasina ary dia nalefa tamin'ny anaran'i Jesosy. Ny batisa tena tao tamin'ny anaran'i Jesosy, satria lehibe sy maheza ny anarany zany. Mamorafo aminay indray amin'ity andro anio ity tompo, ka seho indray ny fonay androany. Mba hainonay ny fanambaranao, mba hitombonay, mampatonga anay angetaeta mandraka arivo, ary ampatonga anay ho velona, ampatonga anay androso, ary ampatonga anay alala ny sitraponao, alala ny fihevitra rehetrarehetra. Fa tsy jay aminao zaza ka miandro mampianatra mandraka ariva fa ho ala, fa ianao mihitsy no hoenina sy gasika ny fona. Amin'ny anaran'i Jesosy no afan'izao fafatsa. Amen. Afaka petraka sika. Eny ary dia mamerina ny fiarabanantsika manao ny fahitana ny tompo amintsika rehetra ihany koa. Atsika eto na ny any tokantrano sy any amin'ny toerana rehetra izay afaka mandray amin'izao fotoana izao. Tamin'ny heriny isika dia nanomboka ny resaka kely amin'ny ampahany ny amin'ilay atao hoe atovy mpianatra. Dia metsika tsara aloha ny ina moa ny andalatsoratra masina mahakasika an'izany mba hiorina tsara le izy fa tsy tena mandalo fotsiny na hoe tombotomboana fotsiny da atao am-bokiny Matio zany no misy an'izany toko 7:20. Matio toko 7:20 aniny 7:20 ka hatramin'ny 20 no ovakitsika aminaran'i Jesosy. Jesosy nanampina dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anara ray sy ny zanaka raha fanamasina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-patonga ny fahataperany izao tontolo izao. Dia alao rehefa avetsika mandray teny hafa, fa io zany aloha lay teny baiko zay nomeny Kristy. Andro antsika ifampisara ny fiainana miaraka amin'ny Kristy Jesosy. Etapany voalohany ahy tiako ifampisarana aminao ary tiako foana ny mamerina azy dia atsina fa ny fitoriana ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo. Ny fitoriana anjanjona toko 7:5 zany tian'Andriamanitra loatra ianao, tian'Andriamanitra loatra. Rehefa mijery ny tantaram-piainany zanak'olombelona izay nanomboka tamin'ny fotoana izay nivoahana ao amin'ny Saedena, izay sahabo eo amin'ny 4,000 taona teo eo talohany natongavan'i Jesosy Kristy. 4,000 taona no nivoahany Saedena, tsy fantatra ny halavan'ny fotoana ao anatin'ny nijanonany zareo tao, fa zay ny janonana zay no nivoahana tao. Dia nanota ny olombelona. Rehefa nanota ny olombelona dia mitady vahaolana ho amin'ny tenany izy. Ny sary rehetrarehetra avoakan'ny Baiboly dia mitovy foana, mitovy lay zavatra avoakany no miovaova araky ny vanim-potoana.
fa ny zavatra ompon'Andriamanitra sy lay maha-olombelona ny olombelona tsy miova mihitsy hatramin'izay ka mandraky tiany androany, tsy miova. Vao voaka sahidena ny olombelona dia rehefa voaroaka izy dia inona nataon'izy vavady ohatrany alaitsika sary kely zany sady lavalava molotra ny ngongona rehefa samy fanoaka ihany dia vitatsika fiainatsika. Dia lasa izy vavady oke anjay ro akanjo fa miborida antsika roa mamenatr'olona dia nanjairana akanjo dia akanjo aviavy ny mizairiny ay zany mba hitany teo. Lay fisainan'olombelona zany dia misy zavatra ohatran'izay foana hoe mitady famonjena ho an'ny tenany amin'ny heriny, mitady lalana ho an'ny tenany amin'ny heriny, ary fisainan'Andriamanitra dia manolotra. Ny olombelona zany miezaka foana amin'ny tenany hoe ahoana ny amonjeko ny tenako, ahoana ny atafavoakako ny tenako. Nisan'ilay afatra ho an'izay teo tamin'ny alarobia dia mifampizarana mikasika ilay tovolahy-mpanankarena tena moa matotoko fasirambin'ny folo izay nanontany an' Jesosy hoe inona ny tokony ho ataoko, na inona ny asa ataoko, na inona ny hetsika ataoko mba ho vonjena. Zany hoe izy dia mieritreritra fa avy amin'ny alalan'ny tenany, avy amin'ny alalan'ny asany, avy amin'ny alalan'ny hetsika izay ataony dia ho vonjena izy. Dia naseho an' Jesosy azy ohatry manome fekevitra kely azy zany ho anareo ao anatin'izao afatra izao azonareo an'le resaka hoe zavatra nitranga tamin'ny alarobia zany hoe tsy ohatran'izay ny fiarahana ny tompo. Rehefa nitady lay zatovolahy hoe inona no ataoko dia ozy izy Jesosy ay te hanao zavatra ianao mba ho vonjena. Fantatry Jesosy ny fetrany, ny limitiny. Tantarainy daholo aloha fantatrao ny didy atao zao tosy le zatovolahy fa vitako aby zany hatry ny foany voambola kely dia efa tsy mijangajanga, tsy nangalatra nanajany raiko sy ny reniko tian'Andriamanitra nanao mpafolo-karena vitako daholo zay voasotra rehetrarehetra tao. Fa inona mbola tokony ho ataoko jereo mbola misisika ho amin'le lalana ihany izy hoe efa nizaiko le ravina viavy hatry ny fony ambola kely ohatra mbola misy idirany rivotra kely ihany le vatako ty. Ka inona mbola tokony ho ataoko atateraka amin'ity ravina viaviko ity. Nefa tsy any amin'ny ravina viavy mihitsy ny vahaolana, any amin'Andriamanitra ny vahaolana. Dia hozy izy Jesosy milaza ay mitady ianao oke ary amin'ity fanananao dia miha malahelo dia ananarakitra ny an-danitra ianao dia andao anaraka dia lasa nody tamin'alahelo izy satria nanankarena be hatra n'le limity ny zanak'olombelona satria ny famonjena tsy avy amin'le olona, tsy avy amin'le olona fa avy amin'izay nataon'Andriamanitra. Zakaiosy mitovy ka amin'iny lehilahy iny ihany lioka toko fasiambin'ny folo indray matio toko fasiambin'ny folo lioka toko fasiambin'ny folo. Fa Zakaiosy nahavita an'le izy izay tsy nitenen'i Jesosy akory satria manino asan'Andriamanitra atao am-pony Zakaiosy le izy fa tsy hetsiky Zakaiosy manokana dia vitany Zakaiosy nanao izy. Ny olombelona mitady famonjena foana amin'ny alalan'ny hetsika izay ataony. Za te hizara aminao androany fa raha ny hetsika izay ataonao na inona dia tsy mitondra anao any an-danitra. Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe na ho amidiko na ho atolotrodolona ary ny tena manino raha tsy manana fitiavana zava-pony zany inona ilay fitiavana Andriamanitra miasa ao anaty ny famonjena ho antsika izay manatrika amin'izao fotoana izao dia tsy avy aminao. Mila mamonjotra mihitsy ny mombanao aloha dia manatona an' Jesosy io za te ho vonjena, za te ho vonjena fa tsy hoe inona no ataoko mba ho vonjena, ahoana ny fomba anaovako azy, inona avy andeha ho atsy avy dia andeha roa dia hanao an'izao. Za te hilaza androany tia ny tompo loatra isika. Ary raha maheno an'izao afatra izao ianao ka ny anatin'ny fonao any ny deparany resaka misy asan'Andriamanitra ary ianao mikasika anao Andriamanitra. Ny olona rehetrarehetra te hamonjy ny tenany daholo, te hanao zavatra daholo ary zay zavatra iray no zavatra diso ao anatin'ny fisainantsika sy mbola alalan'ny diso mbola toizantsika foana ozy aho hoe efa hatramin'ny voalohany nohatr'izay fisainan'olombelona. Inona no ataoko mba ho vonjena? Zay ny fisainany Adama sy Eva. Inona ny ataoko mba ho takona ny henatro? Tsy miova mihitsy mandraky tiany androany fa zay foana ny fihevitr'olombelona. Dia zareo fa misy olona tsy mety mandeha mivavaka satria manino mbola miboridana izy, mbola mikarakara ilay ravina viavy izy,
dia ozy izy io ohatrany misy mipotra kely aloha rehefa takona tsara mihitsy ty hitan'olona mifotrako pastera rehefa takona tsara mifotrako andeha hivavaka pastera mamilazanao a rehefa takona mifotranao misy parti hafa mamenamenatra kokoa ndray ho hita eo dia ozy anao tsy andeha mihitsy ny ako andrasondray aloha ho karakaran'itya anao an'izao hoala amiko ny fotoana ho ataoko an'izao fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavan'Andriamanitra kosa dia zao fony mbola mpanota isika dia natolony zana no avotra isolo ny fahotatsika zany hoe tsy hetsika avy amin'olombelona tsy premier pas avy amin'olombelona tsy hetsika avy aminao no atonga anao vovontsy fa ny hetsika izay nataon'Andriamanitra toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny tsy mandrasan'ilay olona anatona azy. Misy alahelo anankiray zay milaza hoe tsy niandry ahy ianao anakaiky anao fa nitafinofo mba monjena, tsy niandry ahy ianao iantsoantso anao fa ny feonao no reko ny antsoa. Rehefa tsapany olo zay rehefa mihetry ny olona hoe tsinitsinina tsy mahay manafo ten'Andriamanitra. Zay ozy izy Paola laza hoe ny fahalemeko ny heriko ao anatin'ny fahalemeko ny asa'Andriamanitra. Tsapany olo zay ao anatin'ny fony dia lasa amin'izay izy mihetry dia manatona ny toko. Le zanakadala tsy niandra mihitsy hoe aloha za mba hitaditady akanjo kely, ao za aloha mba hosasako tsara retiko soa reto, dia mety mahazo famindram-poa dia mba mahazoazo vola fitanako akanjo dia avy eo amody any amin'ny lata tsisy azyzany tonga dia tsapany tao am-pony eo ny eo dia ody any ho any amin'ny data dia hiteny amin'ny raha io efa nanao tatamin'ny lanitra sy teo anatrianao tsy mendrika no atao hoe zanako antsoina ataovy ray ho isan'ireo mpanompinao any lasa izy nody fa voanody izy mbola tsy niteny zavatra kory jereo misy hetsika ao am-pony le zanakadala fa ny ray ny voanaheno voanahita azy fotsiny non stop tsy mila tantara be dia be fa zao fotsiny tonga teny sakambinina fitiavana rezany zany ny démonstration d'amour n'Andriamanitra aminao. Tsy miandry anao anao ninninina, tsy mila ny ravina viavinao. Tena nanao ravina viavy nge Adama sy Eva fa tena antra azy Andriamanitra tsy mahavita ninninina anareo ny ravina viavy. Ny ravina viavy mety maharoaro kely ihany fa zao rehefa ho avy ny ririny mifatika atsikynareo. Fa za mihitsy ny anao hetsika dia hamoan'ny biby dia ho atafoko anareo. Iny biby iny dia tsy nafa endriky Jesosy. Ambokiny Romanina toko 7:10 dia zao fanambarany tenin'Andriamanitra hoe ary aiza miany nofo izy atateraka ny filany fa hitafio Jesosy, hitafio Jesosy Kristy. Mipetroka voalohany raha lasanabavy amin'ity andro ny voany ity zay resako aminao. Tsy mahavonjy anao ny hetsika izay ataonao, tsy mahavonjy anao zay fiheveranao anao asosy tamin'ny maraina tena nietrehitra n'izany zavatra any mihitsy hoe rehefa sendra zavatra zay ny olona rehefa manao tao foana zay izy le zanak'Andriamanitra le olona efa nateraka indray zany resako io dia manao ohatra ny Adama sy Eva mihitsy hoe zay resako iny olombelona tsy miova mihitsy fa zay foana izy hatramin'izay nanao fahatsony Adama sy Eva dia lasa izy niery an'Andriamanitra dia niafina. Tsy haiko indray moa zany hoe tany ambadika n'iny izy mivadiny niafina tamin'ny fotoana eo fa dia niantso Andriamanitra hoe ry Adama aiza moa ianao dia ozy izy Adama namaly soma tsara hoe niery anao satria nitanjaka. Ozy Andriamanitra izy nampianatra anao hoe nitanjaka ianao, izy niteny anao an'izany taiza voambolana zany niforoninao aka niery afa nitanjaka ka no haninao ny hazo izay efa nandrarako anao hoe aza hohanina dia eny izy atao hoe niery izy. Ny olombelona rehefa tsika rehefa manao fahatsoana dia niery an'Andriamanitra dia mitovitovy foatrizay foana fisainantsika. Aloha za nambomboatra aky dia zay avoamboty, aloha za tena hipetaka, aloha za tena andro an'izao dia zay avoavela dia eo mandinika hoe fa azotsika tsaina ve fa tsy misy vanim-potoana na dia ray segondra ary ao anatin'ny fiainantsika ka efa mendrika isika, efa mendrika zany hoe ianao isika zany dia mieritreritra fa rehefa mbo navitavita ny vavaka adiny 2 adiny 3 ny ray andro zay ohatra ny zesijesta zay alialoha sotra Jesosy mety rehefa avy mifaty hanina ve ianao dia mieritreritra fa mendrika rehefa avy mifaty hanina
ndray andro ndroandro 3 andro 4 andro 5 andro herinandro mietrehitra ve anao fa mendrika amin'ny fotoana iny mietrehitra ve anao fa masina satria avy nanao an'izay avy nanao alimbavaka dia mbo tsy nikipy mihitsy ny tontolo alina zay zany le atao hoe naomby nandresy amintsika raha voatratra le miesona be misitona be iny azy tena resy ary tompo resy resy a Jesosy foana aminao tsy mendrika ity zao fa rehefa navita ny vavaka tsara ny hiratra tsara ny maso jaredina tsara nanao miaramila tsara tontolo alina dia mietrehitra ianao fa mendrika tsy misy na ray segondra ary ao anatin'ny fiainantsika ka mendrika isika fa izy foana mitompo ny zavatra rehetra ary izy ny eo foana izy no manome an'ilay oditra izay hitafitsika anafenana ny famenaratsika zany nytenena tao bokin'ny apokalipsy tamin'ny fiangonan'ny Laodikia mivitana ty amiko ianao tsy manana moyen hivitanana akanjo any amin'izay eritreretanao azy any amin'izay hetsika ataonao any amin'izay tianao fa mivitana ty amiko ny akanjo anaronanao ny fitanjahanao ny famonjena rala senabavy ny zavatra rehetra iany amin'ny daholo ary omeny atsika mamemponjany manata za zany manararoatritsika amin'ny resaka raha misy ny fahalimeny raha misy ny faharerana raha misy ny tsy fahatongo ambanana Jesosy ny vahaolana fa tsy any aminao tsy any aminao ny vahaolana raha ifataniny ianao dia afahanao miconcentré fotsiny afahanao mitokana afahanao mifantoka afahanao mametraka ny zavatra rehetrarehetra mihitsy za rehefa larobe ianao fotoam-bavaka dia tsy manao nininina mihitsy a misy rahalahy miresaka amiko za mba te iona aminao rahalahy mpiaravaka taminay tany amin'ny 20 taona lasa dia larobe any afaka ozy raha vao larobe dia vadinoy atreo fa tsy manao nininina rehefa larobe fa tena mifantoka tanteraka zay aloha atao zay fotsiny anjarantsika fa miambiny an'Andriamanitra ny famonjenantsika an'Andriamanitra ny fananganana antsika an'Andriamanitra anjarantsika dia manolotra ny tenatsika androany afatra teboka voalohany ny fiarahana amin'ny Kristy dia avany aminy ary ny dingananao fotsiny tena andraisan'ny le zanakadala tonga dia tsisy meritina ny kely ary atsona fotsiny mpanompo avy ety tondray akanjo a tondray peratra ary tondray kapa apiterisy vonoany ombina fa tsisy nininona nataony zanakadala tsisy hoe miborosy-trano aloha elahy madio tsara ohatran'le lafo ny trano io zay vao miresaky tsika fa raha miditra sy ny adalany tokony tsy mahazo veriny intsony mandrakizay fa miborosy-trano aloha manao mendrika tsara aloha tsisy an'izany fa tonga dia nampodiana gratuitement ny famonjena fa soavana omeny raha tsapanao izy miasa ny amponao androany raha tsapanao izy miasa ny amponao androany tonga dia voavela ny eloka tsy mila vidiana ny famelan-keloka zay taloha nampianarina zavatra ohatratra zany tena nisy fotoana ohatra ny tonga saina mihitsy napitahoatra kely za zany efa tena resy lahatra hoe tena afahan'i Jesosy a nisy olona tsy fantatra zay nikasian'izy azy tany anatin'ny tany dia zao ndray tantarany hoe tsy maintsy fonana daholo tadidiana daholo fa hotana rehetrarehetra vita zany hoe makatapakandro mihitsy ianao dia tany sainao daholo za Jesosy nangalatra bombo sisety tamin'iza 10 taona fona Jesosy za tompo nangalam-pihinana tsara maso sosisy dia lazaiko mamanay hoe tena nanjavona tao le izy nefa zany mihinana azy za Jesosy tamin'izay mbola kely nisy fotoana nisy ohatran'izany ko ny ankizy moa manao adiady afetsena ohatran'izany le ankizy mpiara-mianatra aminay rehetra manana tomobile kely daholo za tsy manana nomboka niasa amin'izay ny koko sy fotoana anga matamin'izany na 20 taona enina re mo ataoko dia teny amin'ny dadanay mila tomobile zay ny ampianarana raha zay nefa nytenenina teo dia azo antoka fa tsy ino izy fa zao no atao mianatra momba ny tomobile zay hoe ohatr'izao a tiana ohatr'izao dia tiana ohatr'izao ka mila tomobile kely zay fa azo antoka tanteraka hoe taretsainy tany dadanay fa vidanany ihany moana izany ary nefa zay ny antony dia zany ve ibebako anatrehan Jesosy hoe fona aminao a Jesosy fanomezana ny famelan-kelo zay mino dia mandray dia sambatra zay mino dia mandray za voavela ny henoko zany zavatra zany henoko ny asarbity
tonga dia afaka mihirahira ohatran'ny Davida salamo faharoa telopolo sambatra reny olona voavelany elona tsy sainy Jehova elo izy ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny tsy hoe amenina dia mipetraka fa amenina dia miarana ny anatin'ny fo aloha-mpianony ianao aza famonjena ny tapany faharoa amin'izay dia sao rehefa avy nandray ny famonjena amin'izay io olona io zao aloha le teny voalohany tamin'le Mateo 7:20 mandeha any ianareo torino filazantsara iza dia izy aloha fa nomena ny fahefana rehetra mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia any amin'le marika 9:11 dia 7:11 izy dia milaza zavatra ohatra hoe mandeha any ianareo torino filazantsara zay minitra atao batisa no vonjena zay tsy mety mino no melohana zany hoe torina le filazantsara rehefa avy mandray le filazantsara amin'izay ny olona ity zavatra ity magatahako mba ho vakitsika any an-trano amin'ity herinandro ity ianareo zafady menarana asany apôstôly io tena boky natao ho an'ny disipla mihitsy asan'ny apôstôly manomboka toko voalohany ary va tonga any amin'ny eo amin'ny toko 8:20 sy 9:20 izy efa manomboka amin'ny tantarany mission Paul fa le toko voalohany ka hatreo amin'ny 4:15 io izy tena mitantarana zany fiainana Kristy sy fiainam-beko anazy rehefa nandray famonjena amin'izay ireo olona reo dia zavatra zay mitranga nitezainy Jesosy ry zareo aloha ao bokany Jaona toko 3 sy ny toko 4 miresaka mikasika ny Jaona mpanao batisa sy Jesosy Kristy dia teo amin'ny toko 3 izy amin'ny tantarany Jaona mpanao batisa dia niresaka tamin'ny mpianany hoe le lehilahy nataonao batisa nge ka izy ndray zao manao batisa dia amin'ny Jaona toko 4 andiny faharoa eo raha tsy diso dia milaza zavatra ohatran'izao Jesosy hoe i Jaona apôstôly indray no mitantara hoe tsy Jesosy tsony manao batisa fa ny mpianany amin'izay ny zavatra mila fantatsika dia zao Jesosy dia nanana mpianatra marobe fa nanana apôstôly 12 be dia be manafangaro mantsy ny hoe atao hoe mpianatra dia apôstôly misy ny mpianatra dia misy ny apôstôly fa ny apôstôly dia anisan'ny mpianatra fa tsy ny mpianatra rehetra dia apôstôly azonao ve zany nanana mpianatra be dia be izy anisan'izany nisy ihany koa mpianatra tany miafina rehefa mamaky ianao ny asan'ny apôstôly toko voalohany sy ny tamin'ny fotoana izay nahafatesan'i Jesosy dia nisy azany atao hoe Jaona Jaona fa Josefa avy any Arimatia zany dia lahy-mpanan-karena mpianatra Jesosy tao amin'ny miafina zany hoe matahotra ny arainy dia manaranara maso tsy mahainga fotsiny Jesosy dia mipoitra izy no ny maty Jesosy reo zany dia disipla any Kristy rehefa avy mandray an'le famonjena zany ny olona dia ny zavatra ho am-pon'Andriamanitra zay tsy maha religion na ko fombafomba mpivavahana ny fiarahana amin'ny Kristy fa ny zavatra ho am-pon'Andriamanitra dia io Mateo 7:20 io ataovy mpianatra ny firenena rehetra mampianatra azy zay rehetra nandidiko anareo ataovy mpianatra rehefa nandray an'ilay zavatra ho amin'ny Kristy ny olona dia tsy hoe nandray zay dia faly nandray zay dia lasa be dia be raha ohatra izay ny fiainantsika dia mitovy amin'ireo olona rehetrarehetra tao anatin'ny filazantsara isika izay nandray ny fanasitranana dia lasa fotsiny avy eo izay nandray ny fanafahana dia lasa fotsiny avy eo nisy olona demoniaka dia afaka ny demonia dia lasa nanohy ny fiainana fa tsy izay ny planin'Andriamanitra ho atsika fa ny planin'Andriamanitra ho atsika dia ho lasa mpianatra isika amena lasa disipla ny Kristy isika rehefa mamaky amin'izay ianao ny fiainan'ireo atao hoe disipla ireo na ireo mpianatra ireo en bokyny asan'ny apôstôly toko voalohany rehefa lasa Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy dia niakatra ho any an-danitra izy teo amin'ny tendrombohitra anankiray atao hoe Oliva dia niakatra izy tena rehefa varinany nandinika ny lanitra ireo mpianany rehetrarehetra dia niseho ny anjely dia nilaza ireo lehilahy Galileana maninona ny variana eto mandinika ny lanitra ianareo iny Jesosy izay hitanareo iny dia mbola hiverina indray tahaka ny nahitanareo azy dia lasa ry zareo niverina ary rehefa miverina izy dia nakao Jerosalema ary nanomboka naharitra ny vavaka amin'izay tao jerentsika amin'izay afatra asan'ny apôstôly toko voalohany
andiny fa 12 asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema ary avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Olive izay akaikin'i Jerosalema araka izay mety aleha amin'ny sabata. Ary efa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany. De Petera sy Jona sy Jakoba sy Andrea, Filipo, Tomas, Bartomeo, Mateo, Jakoba zanaka Alfeo, Simona Zelote ary Jodasy zanaka Jakoba. Ireo rehetra ireo ny ray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy somary renin Jesosy ary ny rahalahin Jesosy. Ireo rehetra ireo naharitra ny vavaka. De rehefa jerenao amin'izay toy amin'ny tantara rehetrarehetra. Ny fiainanareo mpianatra eo zany aloha dia efa manambara fa tsy ny apôstôly rery ihany. Ny fatsoana be mihitsy mantsy ao anatina tontolona fanompona dia mieritreritra fa misy karazana olona ao anatin'ny fanompona. Dia hoe reto ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra, reto ny rany Kristy, dia reto kosa ilay mpinotsotra, reto le natao hanao an'izao itsotsotra rehefa tonga ny alahady, petrapetraka, manao adidy sy indraindray tsy zany mihitsy ny tao am-pon'Andriamanitra. Fa ny tao am-pon'Andriamanitra hatramin'ny nanomboa ny filazantsara dia manao mpianatra. Ny fiangonana dia centre de formation, sady tokantrano ny centre de formation, formem. Hitanareo ohatran'le manao ohatraohatran'ny matsikaiky kely zany ao anatin'le izy. Ohatran'le manao an'le akoho poulet de chair re. Angonina ny atody dia kotrehana aloha. Asa akoho kely be dia be. Dia zaraina dia vokisana. Rehefa melehibe ireo indray no miteraka amin'ny manaraka. Indray no miteraka amin'ny manaraka. Misy zavatra mifampitohy ohatran'izany. Ny filazantsara fa tsy hoe hito ihany. Ity karazan'olo ity ihany nahazo an'izay afatra izay hoe mandehana amin'itoy. Sy rehetra nomen'Andriamanitra. Ny fanamasina dia nomena ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. Ny fanomezana tsy ampatonga azy olona mety tsara na olona mahafinaritra ara-pivavahana na olona mahavita didy. Fa tena nomeny Jesosy mihitsy omeko fahefana ianareo. Ny fahefana omena ny olona ke matetika androany devoly mpangalatra ny akohany sy mpangalatra ny tômôbilina ny mandroaka devoly mpangalatra tômôbilina izay miala amin'ny anaran'i Jesosy. Zany zavatra zany misy fahadisoana be mihitsy fa ohatran'ny hoe nandray zavatra le olona dia mijanona eo amin'ny toerana. Isika dia tian'ny tompo mpianatra. Amen. Formeny isika mba handimby azy. Amen. Ny zanak'Andriamanitra rehetra, ianao tsy voatery ho lasa mpitory teny. Ianao tsy voatery ho lasa evangelista, na lasa mpiandry, na lasa mpampianatra, na lasa mpaminany, na lasa apôstôly. Fa ianao dia natao mpianatra, izany hoe manana anjara ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary mba hatateraka an'izany dia mila disiplinina isika. Zay mampatonga ako manisy tsendrika hoe hoe disciple fa tsy élève. Fa amintsika ny atao mpianatra mantsy ohatran'ny hoe olona mandeha ny an-dakilasy dia mianatra dia manala CP, manala BBC, manala baka dia tsy tena azontsika tsara loatra izay zavatra izay. Fa ny atao hoe mpianatra disciple. Manoka tena mihitsy, manana disiplinina mihitsy. Dia jerentsika eto ilay tantara amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany. Fa nanana disiplinina mihitsy ireo mpianatra ireo. Ireo rehetra ireo dia nazoton'ny vavaka. Miaino ny tompo. Miaino ny tompo. Inona sika mpana. Efa nisy fotoana fampiasara any boky Galatiana toko faharoa angamba Paul le manazava an'izy hoe tsy omby 500 ny era lasana bavy ny olona nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. 500 mahery no nahita ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty nandehandeha teny rena teny izy. Fa tonga ny vanim-potoana amin'ny Pentekosta izay andro 50 andro ao aorianan'ny Paska. Zay mampente azy. 20 monja n'andro fanamasina. Zay tomboka se izay famonjena marina sy tena izy. Ny fanontaniana lasaiza ny 20 sy 300 ambiny. Lasaiza ny 400 ambiny. Satria ireo olona ireo dia tsy nanolotra ny tena no disciple. Tsy nanolotra ny tena no mpianatra. Fa nietreritra fotsiny hoe iny Jesosy mahafinaritra kosa ko iny Jesosy fampotra.
fa reto 20 satria zay le olona izay tataray ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 700 reo nanolotra ny tenany raha tiatsika ny fiainatsika amin'ny herintsika dia nyresaka hoe latsaka ao anatiny tsy fivakisan-doha latsaka ao anatin'ny firenireniavana hita amin'izao tontolo zao raha tianao ny fiainanao tsy ho latsaka ao anatin'izay manolora ny tenanao ho disipla ny Kristy masotoa mivavaka amin'ny fotoana rehetrarehetra dia ao anatin'le vavaka miova amin'izay ny fahazarana rehetra sy ny formule amintsika mantsy ny atao hoe vavaka dia taheo ny ankohonako Andriamanitra taheo sakafonay mba hitondra hery sy tanjaka ho anao fa manomboka miova amin'izay ny fisaina disipla ny Kristy mpianatra Kristy ho tezainy Kristy mba ho mpandimby azy Jesosy tsy hitatsika maso eto amin'izao tontolo izao intsony tsy hitatsika tsony izy ary zay ny vavaka izay nataony tamin'ny ray eo tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony fa izy reto no eto ray eo tahirizo ireo amin'ny anaranao izay nomena ho ahy vavaka ho an'izy zany vavaka ho an'ny mpianany zany vavaka ho an'ny disiplany zany rehefa nandray ny famonjena isika raha lasianabavy manolora ny tenatsika ho mpianatra raroty ny fafana rehetrarehetra za tena mahatsiaro araka lazaiko za tsy mba nanana ny zavatra zay nianaranay tamin'izany fotoana zany zany tena voafetra be ny fahalalana fa ny tompo mihitsy mitarika sy mampafantatra ny zavatra rehetrarehetra fa ianao rehefa ho amponao tena hoe za tena teo anao Kristy ianao ny antom-pahavelomako tarito aho dia tena omeny ny tompo fafana raha vao misy lalana misokatra zay natao hoe disipla tena manararoatra amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 rehefa nanomboka tonga ny fanakatsakana dia lasa amin'izay ny mpianatra nanomboka ny vavaka andeha ny faraky amin'ny telopolo ankehitriny tompo ianao ny fandrahonany ianao ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao nitory ny filazantsaranao amin'ny fahasahiana ombany ny herinao anao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanomponao mpianatra ny miara-mivavaka amin'izany miara-miresaka lay mpiray latabatra amin'ny tompo ray lay mpiray lova amin'i Jesosy Kristy lay olona concerné amin'ny fanjakany lanitra fa tsy olona spectateur fotsiny tsy misy olona natsoan'Andriamanitra ho spectateur ho mpijery ho mpanaramaso ho mpitazana etsy ambadika etsy io resaka mpianatra io misy tantara ohatran'izao izy io rehefa Jodasy rehefa lasa rehefa maty moa zany Jodasy namitaka an' Jesosy iny izy sisa rehetra dia nitady mpianatra zareo solony izy natao solony Jodasy da anankiroa ny safidy ny anankiray le Josefa io dia ny anankiray tsy tadidiko ohatrany Matiasy dia rehefa natao le loka filokana tsy dony eo akory na kidikely fa zay fomba fanaondry zareo zany tsy haiko loatra zay fandena dia nitoky natao amin'ny Matiasy ny sitrapon'Andriamanitra satria inona ny antony le Josefa le mpianatra miafina iny le tsy sa dia tonga safidin'Andriamanitra amin'izay fijerena iza no atao dia Andriamanitra mahita toepony olona mihitsy hoe iza ny mpanompo mahatoky iza ny olona mahatoky nisy fotoana Paoly tena niresaka an'izany mihitsy tamin'ny Timoty omeo zay olona mahatoky zao zavatra zao akino amin'ny olona mahatoky isika raha lasianabavy tsy natao fotsiny olona anatra rerakitsika tsy mahatafaorina anao ny fiainona tory teny fotsiny indre mandeha na indroa isan-kerinandro ny firana tsara zany zavatra zany fa ny mampiorina atsika dia ny fandrosoana hatrany amenna amboky Isaia dia manambara ny tenin'Andriamanitra toko 5 andiny faraky amin'ny telopolo enganeka tsy diso zao fanambarany tenin'Andriamanitra fa zay niandran'i Jehovah kosa ozy izy dia maneno elatra ny akarany toy ny amin'ny vorona andeha izy fa tsy oreraka iazakazaka izy fa tsy sasatra fa tsisy ny tena hijanona izy fa mbola tanjaka foana iemotra izy fa hiebokin'ozatra tsisy teny fikasana ho an'ny mijanony amin'ny mpitoerana ary tsisy teny fikasana ho an'ny emotra fa ny teny fikasana dia ho an'izay mandeha ny teny fikasana ho an'izay miazakazaka ho an'izay masoto manolotra ny tena ho an'ny Kristy dia ho hitanao zany asan'ny Kristy ho amponao zany ho hitanao zany alehibe ny zany i Jesosy io zany tena ngeza be tena misy zavatra be lehibe tsy takatry ny sainy
fa ho an'izay manolotra ihany dia iasany dia ampahitany ny mpianatra tamin'izany fotoan'andro. Haitsika tantara ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nanomboka ny vavaka ry zareo andron'ny pentekosta tamin'ny efitra ambony ohatran'io ihany 20 am'zato ry zareo raha vavaka teo vavaka mifaty hanina ihany koa ny asa am'izay fanamasina dia niovotovotra ny trano izay nisy azy dia nisy lela mitarihina fozy izy teo ambon'ny lohany izy rehetrarehetra fa ny vera zay tantara zay fa tsy tapitra atreo a namaroantsika mantsy metrehitra tapitra atreo fa ny asan'ny apôstôly toko faefatra dia ny vera ihany koa rehefa nanomboka ny vavaka ihany koa zareo hoe tompo ankehitriny enoy ny fandrahonany ary meo any mpanomponao nitoro filazany tsaranao mba miherinao manao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina dia feno indray nisy rivotra indray tao amin'ny trano izay niangona dia niasa indray ny fanamasina. Za tena te hilaza amintsika mihitsy fa ao anatin'ny fanoloran-tena ao anatin'ny fanekena ho mpianatra Kristy no misy miasa ny fanamasina. Ireo mpianatra ireo 27 zalahy tamin'izany fotoana izany mpianatra dia ny rahan'i Jesosy nalefa nitsororo avy amboky lioka indray izy mitantara zay zavatra dia nalefany mandehana ianareo ankehitriny izy sama amin'ny fahefananareo anitsaka mianarana somaioka andresiny herehetra anana amin'ny fahavalo ary tsisy ampanina anareo zany ary iza mifaly satria manaky anareo fanafamanitra mifaly satria voasoratra ny tandro mianarana dia lasa zareo nandeha tsororo tany rehetrarehetra tany izy dia nahita dia mitantara tamin'ny tompo na dia mifamahy ratsy ary dia nanaiky anao noho ny anaranao fa izy ireo olona nirahan'i Jesosy ireo ny atao hoe mpianatra dia iaina zavatra ve anao anatin'ny fiarahana amin'ny Kristy tsy tianao andalo ve ny fiainana eto amin'izao tontolo izao manolora ny tenanao ho disipla ny Kristy ho mpianatra Kristy manaova disiplinina mihitsy hoe za manolotra ny tenako hivavaka za manolotra ny tenako hanokana fotoana ho an'ny Kristy ho an'ny fiangonana ho an'ny zanak'Andriamanitra ampahery any anina hitarika any anina hiantso any anina zany ny zavatra zay tediavin'Andriamanitra iasany any anatintsika voamaly zay ambandry ralafity fampisara hoe tsy zao fanompony zao tsy moramora rehefa ny olona mijerijery fotsiny amin'ny paster tovivelany dia ohatranao lasy ohatra milamba be fanompony ohatra no akatsy dia ohatra zao dia manao nakely azy zao dia mahatava avoaka zao dia ohatran'izao dia ohatran'izao fa zay manana tantara be dia be tena tantara sy tantara tsy akijanona mihitsy fa ao anatin'ny fanompona nijorona favolombelona tsisy zay tsy natao tsy misy izay tsy natao tsy misy ary tsy misy karazana olona izay tsy efa nitoriana za filazantsara zany fa ny amin'ny nanomboka tamin'ny fotoana izay niantsoany Kristy aty zay vao manomboka mahita stabilité mora fantany aloha rehetrarehetra efa niaina za mitory-tena eny antsefatsefany rehetrarehetra eny amin'ny mpivarotra eny amoron-dalana reny anenelakelan-trano fampiresana ampiarana sy andao tsika hitoriny filazantsara asa mandeha andro alarobia dia mizara flyer samyzany tamin'izany zavatra zany nietsika rehetrarehetra tsisy hoe taitaitra hoe indre mandeha indroa fa zavatra maharitra daholo zany fa fitoriana filazantsara kalamanjany zany enim-bolana angamba nanaovana an'izany fa ao anatin'ilay fitoriana ianao ohatry ny ay zany fahoana ohatry ny tsy takory zay vokatra mety tsy tia indray zany sitrakory mitoko fa andao anao zavatra asa indray mitory eny amin'ny hôpitaly indray mizara CD fa miaina ianao aizany retour ohatra ny tsita CD voazara amin'io fa angamba tafakatra 1000 farafakely indrindra isan-kerinandro enim-bolana teo indray na herintaona mitory eny ambanivohitra nandritry ny 2 taona isan-kerinandro fantatrao ny olona le any amin'izany ny lalana aller retour 470 kilometatra zay ny aller retour fa olona roso telo ny alehana ihany fa ny anatin'ny foany manolora ny momba ny tenanareo tsy mipetrapetraka fa lasa mitory sabotsy zay fotoan'izay fitorianany amin'ny hôpitaly lahady efa nitory tany mora mangana anao hetsika rehetrarehetra manolotra ny momba ny tena ny fifadikany alibavaka sy sisa atolotra tsisy kajy tsisy analizy tsisy nininy fa manome Andriamanitra no mitarika avy eo tsika mantsy ny akamaroantsika dia mieritreritra hoe rehefa miresaka antom-pisina dia miandro ny tonga hoe Jesosy ampafantaro ahy ena ny antom-pisiko
misy fiainana zany, misy fanolorana zany, misy sakrifisy zany, misy fanekena ho ampiasainy zany. Say vao hitanao ny fitaritany tompo, zany tantaran'ireo mpianatra ireo ao anatin'ny vavaka rehefa nanolotra ny fiainany Paoly. Asan'ny apôstôly toko 4:20 sy ny toko 7:20. Rehefa nanomboka ny vavaka zareo ao anatin'ny fifadikanana zareo miara-mivavaka amin'izay, izy rehetrarehetra, reo mpianatra rehetrarehetra dia mifandray tanana dia miresaka amin'Andriamanitra. Inona ny sitraponao tompo? Mivoaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Atokany Paoly sy Barnabasy fa misy ilako azy ireo. Dia lasa natokany Paoly sy Barnabasy dia nentina mivavaka fiangonana mivavaka ho azy. Ilainy tomponareo raikitra amin'izay le mission. Jerenao dia parampôly tsy fatany mihitsy hoe izy. Tsy fatany mihitsy hoe hanao inona izy. Fa mitory fotsiny izy. Mafana le any anaty. No vonjeny Jesosy, tsapany famonjeny Jesosy, lasa izy mitory eny amin'ny Jiosy. Hoe miarainika tsy natao hitory eny amin'ny Jiosy. Azonao le izy. Fa izy any amin'ny Jiosy no mitory. Rehefa any amin'ny Jiosy no mitory, dia daviny zalahy tao vonoina foana, dia daviny zalahy sina foana. Misy fotoana amin'izay ary izy tao anatin'ny tanàna anankiray. Notidoniny ny Jiosy le tanàna. Saika andeha ho vonoina. Any ny farany ambony any Paoly. Lay mpianatra Gamaliela. Lay olona lehibe manana diplôma. Nakorisa tao anaty sobika. Mamenatra olona zany. Mamenatra le Zakaiosy ny Anikazo. Fa mamenatra lavitra. Ianao miaraka amin'ny doktora sy ny profesora any anaty sobika. Vonjeny. Fa ao anatin'ilay fanoloran-tena rehefa lasa ampahafantarany tompo azy amin'izay. Ianao ny apôstôly Jesusy. Ianao. Misy fiainana tao anatin'izay. Misy fotoana izy tena natokany tompo any Arabia mihitsy. Mandritran'ny 12 taona sa 13 taona tsy fantatro. Natokana tany mihitsy aloha. Iresaka amin'ny Andriamanitra. Hanome azy révélation. Tsika mitady révélation, tsika fampiresaka hoe ny révélation ny mahavelona. Raha vao tsy misy fanolorana avy amintsika, ny famonjena tsy eny am-pelantanantsika tsy avy amintsika zany, tsy avy amintsika. Fa ny disciple, ny mampianatra, misy avy aminao. Ozy tsika tamin'ny heriny hoe isika dia manolora ny tenatsika ho mpanompo fahamarinana tanteraka fahamasina. Zay ny hetsika. Amen. Fa raha mbola olona matoritory sy varim-bariana sy miandry entanina sy miandry otairana foantsika, tsy misy asan'Andriamanitra ny anatintsika any. Zay manolotra ny tenany dia miasa ny anatin'ny Andriamanitra. Zay mipetrapetraka fotsiny miandry topy, tsy miasa ny anatin'ny Andriamanitra. Manolotra ny tena. Araroto ny opportunité rehetra, ny lalana misokatra rehetra. Lalana misokatra rehetra. Tory filazantsara ny maro voantsika. Afaka ray volana. Araroto ny opportunité. Fa ny olona disciple tsy mametraka ny natao fisaina zany. Ka misy azao, ka misy azao, ka misy azao. Fa zao Jesosy tsy maintsy mandray anjara ao anatin'izany. Mety tsy ho afaka, fa za tsy maintsy mandray anjara. Na amin'ny lafinina, na amin'ny lafinina. Misy toe-po mila hovaina zany. Amen. Fa tsy miandry foana. Zay sitrapon'Andriamanitra manolotra ny tenatsika. Ho mpanompon'Andriamanitra. Olona concerné, olona manolotra ny tena, olona mahatsapa-tena hoe za tafiditra ao anatin'izany resaka zany. Fa tsy ho andry diakony zany, ho an'le any zany, ho an'iretsy olona rehetra, ho andry zalahy le fampiaraka ekipa amin'ny paster zany, ho andreo zany. Fa tsy ho anazy raha mbola zay foana ny eritreretanao ny tenanao. Mandalo ny fiainana. Fahinsy-pifahiny. Dia tapitra ny fiainana. Dia tapitra ny taona. Amin'ny 31 décembre ianao eritreretra indray hitanay ny 2020. Dia andinka ianao inona reo le vita. Tsisy ninona vita. Eritreretra ianao ny 2020. Tsisy ninona vita. 2019 ny taona ihany ny tombo. Mijery sary ny rihity za tamin'ny 5 taona lasa. Zao te ohatrany hoe misy rihity bebe. Ohatrany tsy hita hoe naninona. Sa tsy hitanareo zany ny akamarom-piainan'ny olombelona io. Zany ny akamarom-piainan'ny olombelona io. Rehefa antitra amin'izay izy tsy hita. Fa dia reharesy izy dia na lehibe ankizy, na lehibe ankizy. Ka io lehibe foana io na io na tsy hainako na lehibe ankizy eo. Lehibe foana io.
tsisy nininona nandraisanao anjara zany na tonga ny lehibe ho azy io nene so io tsy fantatra tampotampoka teo lasa mahay mandeha izy nefa voavina ny trotrony izy ihany nampianatra ny tena ny andeha teo de ohatr'izany ny fiainantsika ito iaina ohatr'izany va isika iandro firy-taona iandro afriny iandro fahatongavan'i Jesosy nefa tsika rehetra samy mba miandrandra daholo hoe mandro sory manompo tsara sady mahatoky nefa tsika tsy manolotra ny tenantsika ho mpanompo tsara sady mahatoky fa mijanona ho spectateur manakatao mandrakariva ino atao tsy ho tapotra zany zay de mila fantatrao ny atao tsy ho tapotra za koa nge paster so de veriny olona ary fa tsisy atao ny tena anay ka lasa manao paster nareo tsisy atao ny atao be de be misy fotoana ary bediny vady mihitsy nefa ohatran'izao fa anga ve mbola tsy mody any ka le atao be de be misy foana na anatin'ny fiainana na anatin'ny asa manokana fivelomana na anatin'ny fikarakarana na ina fa ianao mihitsy mila manapa-kevitra hoe za zao stopy aloha zany rehetrarehetra zany nolotra ny tena koa anatin'ity tontolo andro ity stopy aloha le ohatra zao fa fotoana amin'izay anaovako ohatran'izao mety fotoana ho an'i Kristy mety fotoana hivavahako azelingelenina aloha rehefa avy eo azo atao zany zavatra zany azo ankisaka zany zavatra zany zay debo zay misy asan'Andriamanitra de tantaraiko aminao hoe aty aoriana le izy aty aoriana rehefa mandalo zavatra be de be ohatran'izany manomboka misy lalina sokafan'ny tompo amin'izay ianao zany manao hetsika manolotra ny tenanao tsy voatery ao anatin'le fanoloranao ny tenanao mahita vokatra tsy fantatra ianao fa rehefa mamaky amin'ny baiboly io ny ianao tsy hitanao zay vokatra hoe ina moa vokatra le Paoly nalatsaka avy any troisième étage tam'le sobika hoe noho ny amin'ny filatsahan'i Paoly tamin'ny troisième étage tamin'ny sobika maro be vovonjy tao an-tanàna tsisy an'izany ao fa rehefa mandeha amin'izay tantara sy ny filazantsara mahita ianao ny vokatra ambadika rehetrarehetra fa Paoly miaritra fahoriana misy olona ny ambadika ny mahery vokatry ny fiaretan'i Paoly satria Paoly nanolotra ny tena ho mpianatra Kristy ho disipla Kristy mamiantsika amin'anatoana fa amin'izay tsika manolotra ny tena tsika ho mpianatra Kristy tsy hanaoko toto tsy hanaoko fombafomba tsy hanao fahazarana fa rehefa tsy manolotra tsika dia mizay lanilany foana ny fiainatsika lany foana ny fahatanorantsika ny akamaroantsika dia tanora daholo sotra ny tompo za koa tanora dia vovontsy sotra ny tompo aloha misy olona mireta amin'izao moa zany tsy fantatro mety efa hitany olona ngamba efa lehibebe ny tena fa taloha tena satria za tena firy-taona re za koa lasa paster efa tsy haiko angamba ny 5 taona paster fa tanora be resistri tanora ka ay andriantitra be vo iny zao tsisy miteny azany tso fa ao anatin'izao fantanoran'izao apolory karoa mandrakariva de ho hitanao ny asan'ny tompo ao anatinao de me mitombo ianao de manana fijorona vavolombelona be debe ianao reny fijorona vavolombelona reny mampiorina anao reny ary mampiorina ny afy reny ary gaga ianao fa misy olona mahery amin'izay no ny amin'ny alalanao zany eneny fandehany raha lasanabady fa tsy miconnissance anao ngeny ampaherin'ny olona fahalalana zany tsy mitondra lavitra zany raha ny fahalalana ny mampahery ho efa vovonjy zao tontolo zao tamin'ny alalan'ireo filozofy maro be izay manambary zavatra sy teny-pahendrena be debe je pense tant que je suis fa tsisy olona velona ao anatin'ny fahalalana zany rehefa misaina dia sasany misy tsisy olona velona amin'ny alalan'ny fahalalana zany misy olona anankiray manam-pahaizana ny latsahan-paoma ny lohany dia teo na lalana eo misy zany gravité zany fa tsy mahavelona fahalalana zany tsika rehetra mahalalana zany gravité zany fa tsy sisy mitondra ninina dia ny fahalalana tsy mitondra nina fa ny fiainanao voatolotra ho an'i Kristy voatolotra ho an'Andriamanitra iasan'Andriamanitra satria ianao mpianatra Kristy misy impact zany andro misy impact amen zay ny amatritsika amin'ity andro mety da tsy kivavaka dia samy miresaka amin'ity arak'izay tsapany siena taona